Lafy ny ara-kolotsaina malagasy kosa mbola maro. Isika malagasy no tsy mahalala tsara ny mombamomba ny taom-baovao malagasy amin'izao fotoana izao. Nisy indrindra raha ny famelabelaran-kevitra na rahana ady hevitra izay notanterahana tetsy amin'ny Amphidex Ankatso androany etsy ny karakarain'ny fikambanan'ny mpianatra amin'ny lalam-piofanana lalàna na ny AEDM. Fantaro ka arovy ny maha malagasy antsika izay moa no loha hevitra no fakafakaina nentina nampahafantarana ny mombamomba n'izay taom-baovao malagasy izay. Fomba malagasy ny taom-baovao malagasy ary tsy misy ifandraisany amin'ny endrika fanompoan-tsampy raha ny namafisany ny trano koltoraly sy ny fikambanany teraka Ambohidrabiby androany. Mampirainy malagasy ary iraisan'ny malagasy rehetra tsy misy anavahana na antoko-pivavahana na foko ny taom-baovao malagasy hoy izy ireo. Ireo no isan'ny voatra tamin'ny famelabelaran-kevitra na rahana ady hevitra tamin'ny loha-hevitra manao hoe fantaro ka arovy ny maha malagasy antsika izay notanterahana teto amin'ny Amphidex Ankatso androany. Ny tanora no nokendrena tamin'ity hetsika ity izay nokarakarain'ny fikambanan'ny mpianatra amin'ny lalam-piofanana lalàna na ny AEDM. Izay AEDM moa zany na Association des étudiants de Madagascar dia manana ny département culturel. Zay zany amin'ny fisian'izay département culturel zay ary mahakaiky ny taom-baovao malagasy izay tokony fantatra malagasy rehetra satria fetintsika tsy ankanavaka izy io na dia misy ary ny nouvel an grégorien dia tsara mahafantatra anazy dia mba hampahafantarana koa satria aty amin'ny université aty zany toerana nanaovana azy satria aty ny be tanora indrindra ary betsaka tokoa misy ireo ankizy ireo zany izay hitantsika ao amin'ny conférence avy amin'ny vondrom-panabeazana tsirairay ohatra hoe na ny ASEM na ny sociologie avy aty Ankatso sy zavatra ohatran'izany na dia hita zany hoe liana ihany zany ny ankizy tamin'ity taom-baovao malagasy ity ary liana ny afantatra ary ny erikerika moa mahatondra drano ka dia irinay ary fantatra hoe fa ireo ankizy firifira anisan'ireo dia ireo no hitondra ny message na ny afatra amin'ny taom-baovao malagasy amin'ny rehetrarehetra isam-pianakaviana satria izay zany anovoan'izy io izay vao tonga amin'ny firenena. Ny 1 sy 12 martsa ho avy izao no anamarina ny taom-baovao malagasy amin'ny taona 13 sy 14 ity. Isy ny hetsika ho tanterahana amin'ny toerana roa samihafa mandritra izany dia ny eny Ambohidrabiby sy eny Andohalo. Isy ny fandrehetana ny afo tsy maty amin'ny arivany ny 12 mars ka eny Ambohidrabiby no mandrehitra voalohany izay vao mandrehitra ny eny Andohalo izay toerana anatanterahana ny lanonana ofisialy. Ny commune Antananarivo renivohitra no miara-mikarakara lanonana amin'ny trano koltoraly malagasy amin'ny hetsika ity amin'ny fotoana io izay anasana ny malagasy rehetra aka ny afo tsy maty eny Andohalo ka samy manao izay atongavan'izany any an-tokantrano avy. Ny andron'ny taom-baovao amin'ny 12 martsa kosa dia isy ny fafirano, ny tatao ary ny zara.